Zay ny amin'ny vaovao iny fa tombony ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ny fandraisana ny fivorian'ireo ben'ny tanàna avy amin'ny tanan-dehibe aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina naneho ny favonona ny anampy ao anatin'ny fikarakarana izany moa ny conseil départemental avy ao amin'ny Nosy la Réunion. Anampy ny tanàna Antananarivo amin'ny fandraisana ny fivorian'ireo ben'ny tanàna avy amin'ny tanan-dehibe aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina amin'ny volana décembre ho avy izao ny avy amin'ny conseil départemental avy aty amin'ny Nosy la Réunion. Anisany nivohitra tamin'ny fionan'izy ireo tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo Lalao Ravalomanana izany omaly. Ity délégation ity izay notarian'ny filoha-hevitry ny conseil départemental ny Nosy la Réunion Daniel Gontier. Tao anatin'ity iraky ihany koa ny avy amin'ny SDIS na ny service départemental de l'incendie et de secours avy aty amin'ny ity Nosy Ravavy ity. Anisany noresana tamin'ny ben'ny tanàna hoy ny filoha-hevitry ny filan-kevitra départemental ny Nosy la Réunion Daniel Gontier ny filana sy ny olana ary ny vahaolana ho an'ny tanàna Antananarivo ho amin'ny fandraisana io fivoriana lehibe aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina io. Ankoatr'izany iara-iasa amin'ny renivohitra amin'ny fiarovana ny olona amin'ny fahamaizana sy ny fiarovana amin'ny afo koa izy ireo. Voaresaka ny fiara-miasa amin'ny fanohanana ny fianakaviana toy ny eo amin'ny sehatra ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza sy ny ady amin'ny fahafatesan'ny zaza ary ny eo amin'ny sehatra ny fanajariana amin'ny tany fijerena paikady miaraka amin'ny sehatra ny tao-trano na architecture sy ny fandaminana ny tanàna na urbanisme ary ny tontolo iainana mba ho fanatsarana trano ny tanàna Antananarivo. Eo amin'ny sehatra ny famonjena voina manokana iara-iasa mandritra ny 3 taona azo avoazina ny mpamonjy voina ny tanàna Antananarivo sy ny SDIS aty la Réunion.